Etsika ho fitohizany fankalazana ny 15 taona ny radio fahazavana ity ho tanterahana etsy amin'ny kianjan'ny stadium Barika Dimy ity hoy ireo komity mpikarakara izay nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety androany. Niara-dalana tamin'izy ireo ihany koa moa ny prefet ny Tomasina no ny mpitondra fanjakana avy eto an-toerana isany andray anjara amin'ity etsika ity. Toy izao ary ny fanazavana izay entiny izy ireo. Mbola ao ampitomboana amintsika mandrakariva ny avana ny fahasoavan'ny tompo izahay ao anivon'ny komity fa 15 taonan'ny fankalazana ny 15 taonan'ny radio fahazavana tanatin'ny sodabartany fa amin'ny telopolo ny Tomasina vavady filazantsara dia manomana etsika anankiray izay atao hoe gala de foot iarahana amin'ireo rehetra eo anivon'ny fiangonana. Amin'ny asabotsy 15 marsa izy io no atao ao amin'ny stadium Barika Dimy manomboka amin'ny ray ora sasany dia ny firaisan'ny dekona sy ny olona eo amin'ny Bartany ilalao baolina kitra miaraka zany mifanandrana angara ny fomba fiteny amin'ny mpiandry rehetra eo anivon'ny Bartany ary misy lalao lehibe ihany koa zay manomboka amin'ny 3 ora dia lalao zay iarahan'ny firalahin'ny mpitandrina sy ny katekista délégué miaraka milalao amin'ireo mpitondra rehetra tokony andraiky mpanjakana eo anivon'ny faritra Atsinanana asindrindra eto amin'ny tanànan'ny Tomasina. Misokatra 12 ny kianja dia anasanantsika rehetra izay eto anivon'ny tanànan'ny Tomasina ray manontolo tsy ny kristianina ihany fa isika rehetra ihany koa. Ny miaravatsika rehetra menarana Jesosy Kristy na ilohan'ny fiangonana ny fitsika izay tanterahana amin'ny fiangonana ary anavarana sy mazana fazaontsika moa dia mihetsika fa 15 taona ny fahazavana. Fahazavana izay iray amin'ny radio izay misy eto Tomasina anankiray ireo ombamanjery izay misy eto fa ny ankosinda ny fahazavana izay antony anaovana izaka ny fanatsarana azy dia fahazavana anankiray izay mitondra ny feon'ny fiangonana satria mitombo filazantsara fitaovana tena mitombo filazantsara ny fahazavana ka miavaka ity hetsika ity satria entina anitarana sainatsanana ny fitaovana izay misy entina manao ny asa toy ny filazantsara zany amin'ny maha radio fiangonana azy radio mitomba ny feon'ny fiangonana izay no mahazava-dehibe zany ny fahazavana ka manao izao fankalazana n'Andriamanitra ny 15 taona nijoroana ny fahazavana izao ny sodabartany fa 17 izay isaorana manokana fa tsy mahatsiaro irery izay oeton'ny fiangonan'i Jesosy Kristy Madagasikara na etsakely fa miombo koa ny fanahy miara-misalahinay ianareo rehetra ao ny fomba fanjakana ao ny tsotra ao ny mananatana ny samihafa ao ihany koa ny finamavana rehetra ny fiangonana miara-miasa zany atanteraka n'Andriamanitra dia isaorana manokana antsika izay fanohanana mavana dia misy moa hitsika izay atao hetsika rakarafazatena izay mbola resahany iray manitsika matoa prefet io tena zava-dehibe zany izay ambany ny fisin'ny radio izay mitondra ny fiangonana araka ny mibasotsika rehetra amin'izao sambany zany izany mba voninahitran'Andriamanitra ny asa rehetra ataontsika na amin'ny na miasa voninahitra izy toa. Ny araba moa dia toy ny fahalavavany sy lary-manina amin'ny arabany jery fehibalavitra rehetra eto Tomasina amin'izao fanentanana izao. Misaorina moa zany ny mpitandrina eo anivon'ny efitsika emina sy ny komity ny fankalazana 15 taona ny radio fahazavana nanao an'ity hetsika lehibe ity satria rahantsika malala fa izany radio fahazavana izany dia radio mitaizan'ny vahoaka amin'ny alalan'ny soratra masina fampelezana filazantsara ary mitaizan'ny vahoaka ihany koa amin'ny fandalana ny fahamarinana
dia anatin'ity fadimy amby folo taona ity moa zany dia misy fanasana nataon'ny komité mpikarakara ho anay mpitondra fanjakana eto Toamasina mba hiaraka hanao lalao piralaina am'zareo amin'io asabotsy fa raika amby folo volana marsa io izay anentanina antsika rehetrarehetra mahita sy maino an'izao fanadiny zao mba ho tonga maro hijery hoe manahoana zany paster zany rehefa manao baolina, manahoana zany katekista bebe zany rehefa manao baolina, ary manahoana koa zany mpitondra fanjakana zany rehefa mandaka baolina. Efa nahita ihany tsika tamin'ny fiona tamin'ireo mpilalao atsika tamin'ny taondasa dia zao koa zany de misy zay zavatra zay mba ho fitazam-batana satria tsy hoe manao baolina fa fitazam-batana koa le izy ary tsy hoe manao robo lava ihany koa reo mpitanareo fa de mba manao an'izay fitazam-batana zay ka lalao piralaina moa izy io mba fankalazana zany fadidamy dimy amby folo taona amby folo firazantsany zany dia ho avy zany zakay mitondra fanjakana tena mazava ho azy misy ny faritra misy an'ireo kale faritra maro samihafa ka dia eo amin'ny dimy amby folo enina amby folo lahy zay tonga ifandrimbona anday anjarana zany lalao ara-piralaina zany ka dia mbola manenga antsika vahoaka indrindra fa tsika va kristianina hijery zany lalao piralaina atao hoe fitina kely angamba no ambara dia ny fisaorana lehibe indrindra fisaoran'Andriamanitra azahoana anatanteraka an'izao hetsika izao. Fisaorana ihany koa indrindraindrindra ny mpitondra fanjakana eto amin'ny tanànan'i Toamasina zay nanaika ny hiaraka hiasa ary tena mampiseho fahavononana lehibe ihany koa tena misy atao hoe fitaizana lehibe ihany koa no avoaka ho an'ny tanàna sy ny vahoaka ny Toamasina satria hoe eo aloha ny fampisehoana ny firalahiana sy ny firaisan-kina ary eo ihany indrindra koa no ampisehoana hoe manana herijika mahay mifandray mahay mifandamina ary atao hoe image na sportif ihany koa ny mpitondra fa tsy sanatria mampoisika fotsiny fa tena ao anatin'ny tanteraka dia fankasitrahana lehibe ihany koa nomena anay amin'ny fiarahana miasa amin'ny commune ambony vohatra ny Toamasina izay nanome alalana azahoana manao an'izao hetsika izao ary tsindriko kely ihany koa ao amin'ny poliky zay tokony ilalao amin'io fotoana io tsindriko kely ho an'ny sy fanalamanga sy mikosifa zay tokony ilalao nanaika nampandroso mialohan'ny fotoana ary nanolotra n'izany terrain zany ho an'ny fiangonana sy ho an'ny mpitondra eto Toamasina mba azahoana miara-milalao dia sitraka stelilay koa ho anareo mpanao gazety zay mahavita zao fanentanana kely ho atsika rehetra andeha hiaraka ihoatritsika fotoana ihany koa marina fa ao anatina fiainana mafimafy ny fiainantsika rehetra satria zany moa tsy maintsy ady ny fiainana fa fotoana koa andeha mba hiara voly kely andeha mba hiaraka eny efa vita ny en'ny bare dia andorentsika mba hiaraka tsika hiaraka akafafinaretina sy mahafinaritra amin'ny asabotsy fa raiky ambin'ny folo ny volana mars mivo amin'ny 12 ny vavahady dia efa afaka sany mamonjy an'izany tsika tsy lafo ny fidirana azahoana mba miatrika izany fa sitrakay dia isika Toamasina mihitsy ny mampiseho fa tena tian'izany rehetra zany tsika tian'ny firaisana tian'ny fiarahana ary tia ny lalao baolina kitra.